mavesiny andraikitra agny tsy nataonareo zavatra lavitany atiana lalava fa dia matoa tonga tianareo zany dia sitaky ny filoham-pirenena dia miangaro ny fianakaviana miangaro ampanaty zany ampitao amin'ny filoham-pirenena amin'ny président Hery Rajaonarimampianina ny fisaorana avy amin'ny fianakaviana. Misy olo tsy adino koa zany, misy olo tegna ny Sénat eo ampitao amin'ny filohan'ny Sénat fa mifankalala zareo tamin'izy mbola velo. Ampitao misy olo tegna ny assemblée eo ampitao amin'ny filohan'ny assemblée ny fisaorana avy amin'ny fianakaviana. Ny fampinoana ny teny fankahereza mamitry ranomaso agnatin'ny alahelo resaka efa zava-dehibe zay tsy voavidim-bola tsy afa-po amizay nareo fa mbola araka ny fomba malagasy maha malagasy atsika mbola nitora vola aman-karena dia isorana zay mirariana dia mba tsy ho anatin'ny alahelo toy zao ny famoriatsika toy zao amin'ny sisa rehetra manaraka mba ho lavitry ny fahaviana atsika jiaby. Mbola aminahy eto micro dia magnararoatra zany marana fitenena ny fomba toy zao ny zavatra misehy toy zao dia faratampo ary ny sarotry indrindra amin'ny fomba sakalava toy zao fa dia atsika aveo analanona-panjakana ka amin'ny mahafomba sarotro azy zay amin'ny sakalava dia mialatsiny miala fondro ny fianakaviana mametraka ny fombafomba pitipity mampiaraka ny fomba sarotro ato sy ny fomba ara-panjakana rehefa metraka ny meteza zay tanterahana ao amin'ny salon olona roa ihany zany no miaraka amin'ny premier ministre ny trano zay ny fandaminana avy amin'ny fianakaviana fampiarahana ny fomba sarotro amin'ny sakalava.